Eratra mufupiti manaraka lalana midisa iyaka ifantalu ary izao no teneniko aminao aza mafoy ny fiombonatsika ao amin'ny tompo maireza rahavavy ary zao no mba afatra ataoko aminao aza mafoy ny fiombonatsika ao amin'ny tompo Malemia
manao na daholo nareo rehetra tokoko ny fiadanan'ny kristiana eo aminareo rehetra. Jesosy miteny manana finoanan'Andriamanitra mino akoho. Ninina tabataba eto amin'izao tontolo izao azony mafy ny finoana. Halleluja. Amin'ny finoana no itenenako fa ny tompo dia hitahanao manokana amin'ity anio ity. Ary faly zay mahitanao tonga eto, arabaina tonga soa eto Korondrano. Na misy aza manao laza ratsy ny fiainany eto Korondrano, satria tsy manitsaka ny Korondrano izy ireny. Manana an'izay mahavoky azy any ambadika any, dia sambatra ny naona sy mangetaeta ny fahamarinana fa izy mivoky izany. Raha nananao ny anohanana ny fahamarinana dia ianao no anisany olo sambatra fa ho tahin'ny tompo ianao. Dia raha Andriamanitra hoe tena faly zay mahita anareo tonga eto, ny vidinareo lafo mihitsy any fahatongavan'eto. Ny sasany nandeha kilometra maromaro vao tonga eto na fohy vola Makarena mba aneo fiombonana amin'ny fiaraha-mivavaka isan-kalahady ny voalohany. Raha ao ny fanan'Andriamanitra, izao manana ny fanan'Andriamanitra, ianao manana ny fanan'Andriamanitra, dia misy hery mampifandray atsika. Taka ny Elizabeta sy Maria, ny famangy ary ny fanatry tava, ary efa niaona izy ireo ka ny fampiarahaba, ny osotr'Andriamanitra dia nidina teo amin'izy ireo. Ny tena fitiavana dia miseho amin'ny asa, ary raha ohatra ao anatinao ny fitiavana dia te hahita ny tavan'ny rahalanao ianao. Izay dia tsy andrinay mihitsy ny atongavany alahady voalohan'ny volana mba hifanatrentsika tava, hifampahirezatsika amin'ny teny fahasoavana eto amin'ity toerana ity. Ary oka hifantoka tsara amin'ny fandarana eto ianao, aza mierika ao amin'ny akaviana amin'ny akavanana fa banjiny Jesosy Tompo, dia ho tahin'Andriamanitra ianao. Halleluja. Misy filazana kely ty ho an'ny mpitoroteny laika rehetra, mindraikitra fivoriana miaraka amin'ny vadiny. Amin'ny 27 volana Marsa misy fivoriana manokana iarahana aminareo eto. Ilaina ny fahatongavanao tompoko, manainga mavesatra anao mba atsiaro izany fotoan-dehibe izany, mba hifampahirezatsika, mba hifampidinitsika amin'izay fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra iarahantsika miasa amin'ny fampandrosoana azy. Amin'ny faharoa ny volana avrily ho avy izao dia misy vavaka sy fifadikanana mandritry ny ngamba 10 andro na 9 andro eto, fa ho hitantsika eo izay fitarian'ny tompo amin'izany. Herinandro masina anondrika ny lohantsika hiaraka mihory amin'ny tompo. Natao an'izay rehetra eto Korondrano zany, fa ny any amin'ny isam-piangonana manana ny pasteur, manana ny evangelista ny mpitarika azy, enoy ny fandaminany izay fantany masoa anareo, fa tsy hoe ho an'ny Madagasikara. Amin'ny andro Pentecoste isika dia vavaka sy fifadikanana imbonana eto amin'ny faritana Antananarivo, andraisantsika fitahian'Andriamanitra vaovao. Zay ny tsiarotro dia nilazaiko meloa, kanefa meloa ny amakina ireo andiny soratra masina marobe sy hitondrana teny fanambarana ao anatin'izany, dia te hiaraka mihira aminareo. 4 ataontsika eo am-pitsanganana. Iza manana baiboly tonga eto?
atsangano avy ny baibolinao. Ianao dia lehilahy sy vehivavin'Andriamanitra mitahtsabatra. Alleluia. Aoka ho feno ny tenin'Andriamanitra ny fotsika, ary zany ihany no aoko ratovinao eto. Zay tonga eto hitady an' Jesosy dia tsy ho diso azy akory, fa zay tonga eto mitady devoly dia hita ny devoly zay hikasika azy. Zay kory mitondra devoly, fa ny devoly dia faly mihitsy azy satria ianao dia te hanana olana aminy. Fa aokontsika hitady an' Jesosy. Ataontsika le hira hoe lay teny hatrizay. Sangana sika. Teny mitahiry ny diny vahiny, teny mitahiry ny diany vahiny, lay teny zay raty zay maneho vapony ray, teny fianana sy fanatenana hoanay, tafihery ny dianay ho tonga ho atranoindray, lay teny marina nanova isoka finifonay midia ho anatina, lay teny masiny ioana tseneoa oahy itanina ny teny mameny Kristy, ny teny mitahiry ny diany vahiny, zay hatry zay aleluia anao fanitsina kely aho hoe raha tonga eto hitady devoly ianao dia hita devoly. Baiboly milaza raha nivory ny zanak'Andriamanitra dia teo koa Satana. Ohatrany hoe magaga izany, fivoriany ny zanak'Andriamanitra nefa ny devoly dia mba teo koa. Aoko fantatsika fa ny devoly dia manana fahasahin-dratsy. Avy mifadianina ny tombo dia tonga teo anatrehan'i Jesosy mihitsy izy. Dia niteny tamin'i Jesosy izy, dia naka fanahin Jesosy izy. Zany nitenenako aminao hoe raha mila devoly ianao dia ahita devoly. Fa za manoro hevitra anao, ataovany voanao Satana, ataovy eo anoloanao Jesosy, aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Na misy zavatra afafiny ao anatin'ny sainao
mba eritreretana hoe izao zao isorotao zany oka ho tiany Jehovah misainao rehetra ianao, sainy zavatra ny ambony. Haleluya. Ary oka ny tenin'Andriamanitra izay ampitaina aminao no mahalena anao, ary dia ianao dia tokony hiteny hoe sokafo ny foko, ampidiro atao anatiko ny teninao. Averitsika indray mandeha tirity tompoko, azo atao hiram-bavaka izy ty. Ny teny mitahiry ny diany vahiny, Lateny say rahatry izay Niavako ny ray Teny fiainana sy fanantenana hoana ny diana ho tonga hoatra. Teny nanovana amisona filefona idirana naiteny masiny Haleluya. Mba pairezina akaikinao eo hoe fiadanana ane ho anao rahalahy, fiadanana ane ho anao rahavavy. Aza matahotra, aza manahy, aza mitebiteby, fiadanana ane ho anao. Avereno amin'indray, aza matahotra ianao, aza mitebiteby ianao, fiadanana ane ho anao. Teneno amin'indray manao hoe aza matahotra fa ny herin'Andriamanitra dia eto. Haleluya. Dia tiako ianareo mbola hira ny herin'i Jesosy a. 7:7 tena ataovy amin'ny herinao rehetra. Ditanao fa misy andihana dia vola efa lasa. Tenka isika.
misy fahefana dia mbola misy andinina dia volondray koa lasa. Halleluja, halleluja, halleluja. Dia mbola hira ny herin'Andriamanitra ihany isika, dia mbola hira ny herin'i Jesosy indray isika, dia mbola hira ny herin'Andriamanitra indray isika. Ianao dia tokony iravo itsiky ao amin'ny Jesosy. Ary efa mihira ny herin'Andriamanitra toy izao ianao dia mitsiky. Raha ohatra hoe mienjana ny ozatra satria ohatrany hoe misy vesatra tonga ao anatin'ny sainao na ao anatin'ny fonao, dia izao ihany no izy mira ianao dia tsy mbola any amin'ny fonja tahaka ny Paoly sy Silasy, ary tsy mbola nisy fatorana teo amin'ny tongotrao na ny tananao, ary tsy mbola any amin'izany toerana tena voageja izany ianao,
fa mbola eto amin'ity trano be n'Andriamanitra ity ianao. Noho izany ninona olana miraha ny herin'Andriamanitra. Mbola averintsika indray mandeha izany a, mandra-pahitako ny fitsikitsikinareo a. Gesù, uninina, erini Gesù, si vai tu vai na, erini Gesù, ma erinina, Hosanna, erini Gesù, erini Gesù, si vai, erini Gesù, Hosanna. Ny olo-masina miresaka ny herin'Andriamanitra. Ny olo-masina mino ny herin'Andriamanitra. Ny finoantsika dia tokony orona amin'ny finoana ny herin'Andriamanitra. Ary raha tonga eto ianao a dia tadiavo ny herin'Andriamanitra. Fa Andriamanitra ao dia vonina mery ianao. Izy ilay Andriamanitra mandrakizay. Tsy mba mety reraka izy na sasatra. Mampatanjaka ny reraka izy. Ary zay kely hery dia omeny hery be. Ary ny fanahy izay nomenanao dia tsy fanahy osa fa fanahy ny hery. Ary zay rehetra nandray azy dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Fa amin'ity anio ity dia aoka ho azonao antoka fa voatafy ny herin'Andriamanitra ianao. Halleluja. Andresenao ny atsainao, andresenao ny alahelinao, andresenao ny akivinao, andresenao ny fanosorenana maso anao, andresenao zavatra mampitanondrika anao, dia miaraka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ianao. Angamby ianao mihaiko hoe malemy fa ny tompo miteny aminao, ampoanao ny fahasoavako fa ny heriko tanterana amin'ny fahalemeny. Noho izany asangano ny tananao aroka hivavaka hoe mila ny herinao atompo. Aidino amiko ny herinao, atanjao ny saiko, atanjao ny foko, ary meo ny famangina avy any ambony aho. Halleluja.
telo mifanonjato saotra sy aja. Saotra sy aja, laza sy hery, harena faendrena. Saotra sy aja, laza sy hery, anio maraina isika dia atao amin'ny fanahy masina anao vavaka fifonana ho an'ny tenantsika, ho an'ny ankohonantsika, ho an'ny fiangonantsika, ho an'ny firenentsika. Ao anatin'izany fitaomany fanahy masina antsika izany dia oka koa isika hitady ny famelan-keloka ao amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Engany ny fanahy masina hikasika ny tsiraray avy, ampalala ny tsiraray avy fa ny tenany dia mila manao fifonana eo anatren'Andriamanitra ho an'ny tenany, ho an'ny ankohonany, ho an'ny fiangonana misy azy, ho an'ny fireneny. Engany ny fanahy masina izay manatrika eto hikasika ny tsiraray avy anome faresen-dahatra fa ny tsiraray avy izay tonga eto amin'ity toerana ity dia mila mitady famelan-keloka avy amin'Andriamanitra mba ho avela heloka. Dia raha Andriamanitra ny amin'izany milony anaovantsika izany dia misy teboka vitsivitsy ho resahana aminao.
voalohany ny famelan-keloka sy ny mahilaina azy. Faharoa, ny vaovao mahafaly ny fanjakan'Andriamanitra momba ny famelan-keloka. Fahatelo, ny antony zavatra misakana ny olona tsy andray ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra. Faefatra sady farany, teny ho an'ny endry sy manam-panahy rehetra tonga eto am-piangonana. Amin'izany dia misy torohevitra ho an'ny isam-batan'olona ny amin'izay tokony ho ataony eo anatrehan'Andriamanitra amin'ity anio ity. Andeharantsika andray an'ilay teboka voalohany, ny famelan-keloka sy ny mahilaina azy. Andininy voalohany, ao amin'ny Tompo misy famelan-keloka. Salamo 134. Ao aminao no misy famelan-keloka atahorana ny anaranao. Daniel 5:5. Any Tompo ny famindram-po sy ny famelan-keloka. Nehemia 5:7. Salamo 1:20. Vonina amela heloka Andriamanitra. Raha mitady famelan-keloka isika, dia oko fantatrao fa ao amin'ny Tompo Andriamanitrao, Ray, Zanaka ary Fanahy Masina no misy zany famelan-keloka izany. Misy zany ao aminy no ny mahandriamanitra azy. Misy zany ao aminy no ny alehibe ny famindram-pony. Misy zany ao aminy no ny fahasoavany. Misy zany ao aminy no ny faharimpony. Misy zany ao aminy no ny fahatsarany. Misy zany ao aminy no ny fahamarinany sy ny fahatokiny. Misy zany ao aminy araka ny teny fampanantenany momba ny famelan-keloka. Misy an'izany ao aminy no ny asa fisoloana izay no tanteran'i Kristy tamin'ny alalan'ny tenany teo an-tapon'ilay havoana anankiray tany Palestina fahizay, izay nitonan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Nanoloran'ny tena no faty ny aritra fijaliana ka nanomezany ny ainy sy ny tenany hoe vita. Dia nikorina ny raha tamin'ny tenany atao amin'ny sany Getsemane ary ny farana teny amin'ilay havoana teo ambony hazo fijaliana teo an-tapon'ny Kalvari teo Golgota. Vita lay fanolorana fanekena vaovao ny amin'ny famelan-keloka. Ny rany Kristy izay nalatsaka, izay miteny tsara lavitra noho ny rany Abel, dia nalatsaka ho famelan-keloka ho an'ny maro. Fa raha tsy misy nalatsaka, tsy misy famelan-keloka. Noho ny fisian'ilay sorony sy ilay rany Kristy, rasony Kristy, nalatsaka teo amin'ilay havoana, teo ambony hazo fijaliana, tao Kalvari, fa izany dia misy ny famelan-keloka. Noho ny anarany, noho izany manomeza voninahitra an'Andriamanitra, miobino izany, oko velom-pisaorana, vita, efa nalohan'i Jesosy avokoa teo ambony hazo fijaliana, ny vidin'ny famelana ny otan'ny zanak'olombelona tsiraray avy. Maro nefa nandray ny famelan-keloka, matsapa fa olona voavela heloka, ka miteny tahaka ampanao salamo manao hoe: misaoran'i Jehova ry fanahy, aza misy adononao ny fitahiny rehetra, zay mamela ny heloka ao rehetra. Dia raha Andriamanitra ny amin'izany, raha olona efa nandray an'ilay famelan-keloka ianao, nahazo an'ilay famelan-keloka ianao, manana fahatsapana fa olona voavela heloka ianao,
dia misaoran'Andriamanitra noho izany. Hoy ny mpanao salamo 7:1 misaorany Jehovah ary fanahiko, aza misy adonanao ny fitahiany rehetra, mamela ny elaka rehetra. Jaona apôstôly dia niteny tamin'ireo mpino izay nanoratany, Jaona 1:2-2:10, voavela ny elkareo noho ny anarany. Dia rao Andriamanitra any amin'izany. Raha mitady famelan-keloka ianao, dia mazava ny adresy atoro ny fanahy masina anao, misy famelan-keloka ho anao amin'Andriamanitra. Manana an'izany izy, vonona anao zany ho anao izy, tena tianao an'izany ao amin'ny fiainanao izy. Miandry anao izy mba hifandahatra aminy. Avy ary hifandahatra sikoy Jehovah, fa namena tahaka ny jakany fotanareo, fitsina mihoatra no noram-panala. Na mangatakatraka tahaka ny sila azy, fitsina noho ny volon'ondry fotsy. Efa ela be Andriamanitra ny teny an'izany. Miandry anao izy ankehitriny mba hiresaka aminy, mba hamelabelatra aminy, hidinidinika aminy, hiresaka aminy. Miandry ny fitsoranao izy ankehitriny, ny filavona ho lefiny, mba hitenenao hoe tia Tompo, tonga eto anatrehanao aho. Miaiky ny tsy fahamendreko aho, miaiky ny tsy fahatanterako aho, miaiky ny mampanotako. Tonga eto aho mamondrafo amiko, tonga eto aho mamelany eloko, meo famelan-keloka aho. Dia volon'Andriamanitra amela ny eloko aho. Ny famelan-keloka sy ny mahilaina azy. Ny famelan-keloka dia isan'ireo fitahipana voalohany-indrindra tokony ho raisitsika avy ao amin'Andriamanitra. Manana fitahipana marobe Andriamanitra, fa ny voalohany-indrindra amin'ireny dia ny famelan-keloka. Zany mahatonga an' Jesosy raha nampianatra mivavaka, dia anisany nampidiriny tao raha manomboka manao fangatana ho antsikisika, dia hoe mamela ny elokay. Fitahipana voalohany tokony ho raisinao io. Tsy misy fitahipana afaka misongona an'io, fa io aloha vao manaraka ny sisa. Zay tia azo fitahipana be dia be, dia tokony handray ilay fitahipana famelan-keloka aloha. Ajereo tsara ao amin'ny Salamo 7:1. Mpanao salamo, raha nanisany fitahian'Andriamanitra, dia ny famelan-keloka no voalohany-indrindra no resahany. Raha nisy malemy no lanjay ny efada, araka ny voasoratra amin'ny filazantsarany Marka 2:1-5, mba hoentiny ao amin'i Jesosy sositraniny. Raha vao nahita ny finoan'ireo Jesosy, ny teny izay nolazainy voalohany-indrindra dia ny fanomezana famelan-keloka. Anaka voavela ny elokao. Ngamba maika mitady fanasitranana ianao, na fitahiana afako. Tiako ny mampafantatra anao fa izay tian'Andriamanitra ho raisinao voalohany-indrindra dia ny fitahipana ny amin'ny famelana ny elokao rehetra. Raha nitory-teny Petera, asan'ny apôstôly 2:2-7, milony ny hanomezana ny olona ny fanahy masina ka tonga azy ho mpandova ny teny fikasana, dia zao nitory-teny nataony: mibebay anareo, oka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy anareo rehetra, azahoanareo famelan-keloka, ary ianareo handray fanomezana dia ny fanahy masina. Zany hoe tokony voavela eloka ianao aloha, milony ny handraisanao ny fanahy masina. Tsy afaka handray ny fanahy masina mihitsy ianao, na ny batisa ny fanahy masina, na ny fanomezam-pahasoavana avy amin'ny fanahy masina, raha lavinao ny fandraisana famelan-keloka. Fa nizaniza maniry zany zava-panahy zany, zany are-panahy zany, zao amin'ny fanahy masina, dia tokony angetaeta ny handray famelan-keloka izy aloha. Ilaina ary arak'izany ny famelan-keloka. Ndiny ny fahatelo, rehefa mamela ny eloko
Andriamanitra dia manao soa eo aminy. Zao no ataony: esorony ny hotanao, vonony ny hotanao rehetra, ariny any amin'ny ranomasina lalina ny fahotanao, saromany ny hotanao. Tsy izay nitsony reny na firy, manadio anao izy, tsy matsiaro an'ireny intsony izy, ary ataony takany tsy misy reny hotanao reny. Haleluya! Manaisitra ny fahotantsika izy, indro ny zanak'Andriamanitra zay naseho anaisitra ny fahotan'izao tontolo izao. Tanteraka ara-baky teny zany, amin'ny fotoana andraisan'Andriamanitra andraikitra amin'ny famelana ny Elikao. Baiboly dia miteny mibeba mba amonona ny fahotanareo, mba ho avy ny andro famelombelomana avy amin'ny fanatrehany Tompo. Vonoin'Andriamanitra ny hota, ny soratry ny didy miapanganao rehefa mandray atanana ny famelana ny Elikao izy. Arian'Andriamanitra any amin'ny ranomasina lalina ny fahotantsika. Saromany zany araka ny voasoratra hoe sambatra ny olona izay voavelany elony, voasarona ny fahotany. Tsy izay intsony zany, araka ny voasoratra hoe sambatra ny olona izay tsy isainy Jehova elony. Manadio izy. Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia matoky somarin'Andriamanitra mamela heloka, ary ny rano Jesosy manadio antsika eo afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Tsy mahatsiaro intsony izy. Zay ny araka ny voasoratra amin'ny Hebreo 10, ny 7:17. Tsy ho tsarovana intsony ny fahotanao. Haleluya! Lehibe zany fahasoavan'ny famelan-keloka izany. Dia raha Andriamanitra ny amin'izay, zany ino nataony tamin'ireo olona maro izay navelany heloka. Tamin'ny David, raha nieky ny fahotany David, dia ny teniny ny mpaminany manao hoe efa nisorona ny fahotanao. Isaia, indro efa voavelako ny Elikao, ary nidioviko ny molotrao. Ary amin'ilay zanaka adala, rehefa niverina tao an-tranony ray, ka nomena famindram-posy famelan-keloka, dia tsy nisy fandatsana, tsy nisy fanisana ny hota lasany, fa nanomboka hatreo dia nampihavaniny tamin'ilay rain'ilay zanany nani, dia nisolony ny akanjo malotony, nomeny fitafiana vaovao izy, ka nampidiriny tao amin'ny lapa, dia nifaly sy ny ravoravo izy. Toy izany no ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, amin'ny fotoana andraisany atanana amin'ny famelana ny Elikao. Koa raha tianao ho esorin'Andriamanitra ny fahotanao, raha tianao ho arian'Andriamanitra any amin'ny ranomasina lalina ny fahotanao, tianao ho saromany zany, satria tsy te hijery an'izany izy, tsy te hanisan'izany izy, ary te hanadio anao izy, te hamela tanteraka anao izy, ao amin'ny famelan-keloka nanaovany an'izany. Dia raha Andriamanitra ny amin'izany, ny famelan-keloka dia mitondra fahasambarana. Salamo 2:32. Sambatra ny olona izay voavelany elony, ary voasarona ny fahotany. Tsy isainy Jehova elo, tsy misy fitaka aminy. Satria nahoana? Namindran'Andriamanitra fo izy. Nafana tamin'ny fanamilohana izy, no hamarinina maimaim-poana izy, ny dioviny, no sasana, ary no hamasinina izy, nampihavanina amin'Andriamanitra izy, ka nataony ho isan'ny zanany, ampidiriny ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy, raisiny ho toy ny olony izany olona izany. Zay tsy olon'Andriamanitra koa fa iny, fa ankehitriny efa namondrana fo, ka dia tonga olon'Andriamanitra, satria nomena famelan-keloka. Dia raha Andriamanitra amin'izany, ampampivan'Andriamanitra ny teny fikasana izy. Ny teny fikasan'Andriamanitra rehetra, na firy dia ho azy zany, ary ao amin'izany amen, zay rehetra voavela heloka. Hoe non'Andriamanitra ny vavaka izay ataony, tsy ho adinon'Andriamanitra mandrakizay izy.
mahazo mitoetra eo amin'ny toerany fananten'Andriamanitra izy araka ny voasoratra ao amin'ny bokiny Isaia 7:3 manao hoe zay rehetra mitoetra ao dia tsisy teny hoe marary aho fa zay mitoetra ao dia olona voavela elo. Tsy mahazo mitoetra ao amin'Andriamanitra ny olona mpanota tsy voavela eloka, fa mahazo mitoetra ao kosa ao amin'ny fananten'Andriamanitra ireo zay fanandray famelan-keloka ka navelan'Andriamanitra ny elony. Dia rao Andriamanitra ny amin'izany ny famelan-keloka ilaina satria mamokatra toe-panatsara. Rehefa nandray famelan-keloka avy amin'Andriamanitra ny olona iray dia lasa tian'Andriamanitra izy. Isika tia azy satria izy efa tiantsika taloha. Matsiaro mantsy izy fa lehibe ny fahotany. Tena tahaka ny jaka zany. Mitondra henatra sy fangahaizana teo amin'ny fiainany zany. Fa rehefa namindran'Andriamanitra fo izy dia tsapany alehibe ny fitiavan'Andriamanitra. Zany tena andraisany lesony ka mahatonga azy teny tahaka ny Jaona hoe isika tia azy satria izy efa tiantsika taloha. Hoy Jesosy voavela ny elony be satria be fitiavana izy. Ny olona natsapa ny vesatry ny fahotany ny tena alehiben' zany dia mahafantatra ny alehibe ny famindrampon'Andriamanitra sy ny fitiavan'Andriamanitra azy ka mahatonga azy miteny manao hoe ny fahasoavan'Andriamanitra rery ihany no matoy izao aho. Tsy manana ny famendreko aho, tsy manana ny fahatsarako aho, tena tsinitsinina aho. Raha ny toetrako sy ny asako dia tena ny elony mendrika ao aho. Mahagaga loatra ny alehibe ny fitiavan'Andriamanitra, mahagaga loatra ny alehibe ny famindrampon'Andriamanitra. Fa izao zay ratsy dia nitiaviny ary namindrany fo navela ny eloko be. Tia izy, tia taloha izy. Inona no valiko an Jehova no nisoa nataony tamiko? Zaho tia azy satria izy efa tia taloha. Dia raha Andriamanitra ny amin'izany ny tena olona voavela eloka marina dia lasa tian'ilay namela ny elony. Manjary matahotra ilay namela ny elony, manjary manafeny fakasitrahana an'Andriamanitra zay namela ny elony. Misaotra Tompo, namindra fo tamiko anao. Misaotra Tompo, fa namela ny eloka ianao. Ary zany ambety teniny sy firavoravoany tsy misy zavatra azo ny avaly afa-tsy ny fanolorana fakasitrahana lay namindra fo taminy ka namela ny elony be. Dia raha Andriamanitra ny amin'izany. Izany dia andraisany lesona koa ka mahatonga azy mianatra ao amin'Andriamanitra lay toetra n'Andriamanitra mamindra fo, mianatra ary mamela eloka. Ka mahatonga azy mieritreritra hoe raha izaho namindran'Andriamanitra fo dia tokony hamindra fo koa amin'ny hafa. Izaho zay navelan'Andriamanitra ny eloko dia tokony mba hamela eloko ny hafa koa. Manjary toetra ho automatika eo aminy ny mity olona tahaka ny tiavan'Andriamanitra azy, manao fanovana goavana eo amin'ny fiainany izay nandray azy. Ilay famelan-keloka no men'Andriamanitra ary niraisiny avy tamin'Andriamanitra. Ny famelan-keloka ilaina satria isan'ny fedina ifanaovana amin'ilay ratsy. Dia raha Andriamanitra ny amin'izany ny olombelona dia manana fahavalo loza be. Dia ny devoly Satana zay nanimba ny fahasambarany tao amin'izay eteny ka namitaka azy tamin'ny langa ka nandavo azy tsy hakatoy ny tenin'Andriamanitra. Fahavalo ny devoly. Ary zany mahatonga ny tenin'Andriamanitra milaza miambena mahonona tena fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mieriny mitady zay rapany. Ampidirina ao amin'ny fahotanany olona dia dina ao amin'ny fonjany fahotana. Toy izao ny fandresendrahatra ataony. Anam-piadanana ianao anaraka ny ditry ny fonao. Ho velona ihany ianao na dia manota azy. Dia vonono ny felofitreretany. Dia misy famafisam-po ao aminy. Dia tsy mieritreritra ny hanome voninahitra an'Andriamanitra izy.
miteny izy manao hoe aizy Andriamanitra ny fitsarana. Eto aminay ihany fahotanay. Mivelona amin'izany zahay. Maninona moa izay izao? Misy ireo mpanota na mpidiriny ao amin'ny fonjan'ny fahotana dia ataony variana sy maty eritreritra ao amin'ny fahotana. Misy amin'izy ireny indray milohany fantatra ka tenenany manao hoe mpanota be ianao, tsy mendrika ho an'Andriamanitra intsony ianao, tsy tianao zany Andriamanitra zany, tsisy fanavotana ao aminao. Dia ampiasainy ny tontolo manodidina rehetra, miteny ny rain'le zaza raha zaza le izy, ianao dia zaza daladala mihitsy, mamenatra ny zavatra ataonao. Toy izany ny reny, ary miteny koa ny reniny, miteny ny zokiny, miteny ny zandriny, miteny ny dadatoany, miteny. Dia ohatra ny hoe izy ny tena ratsy indrindra. Dia hoy ny devoly, ianao ny tena ratsy indrindra. Tsy misy ilaina anao intsony. Ngamba mandiana manaova gafy, dia migadra ianao, dia minambary, tsy hovidiny ianao any amin'ny fonjy. Maro amin'ny olona no lasa jiolara indany noho ny lay teny faminaniana nambarany ny fianakaviany sy ny manodidina azy fa izy dia olon-dratsy. Ary raha ny afetsehany devoly zany dia idiny olona hoe zany tena ratsy indrindra, dia tsy mirarana izan'izy izy, ary olona faran'izay teny tsy mendrika indrindra. Io olona io dia tsy mieritreritra mihitsy hoe misy famindrapo azy eo amin'Andriamanitra. Efa zao avy alao amin'izao aho, alao amin'izao aho, tsy maninona mihitsy zao. Misy ny toy izany. Ary na dia tokirinao azy ny filazantsara, tsy ho anazy zany ozy, na tonga ao am-piangonana azy izy, dia mbola miteny tsy ho anazy zany hoy izy. Na dia tenenina azy ny tenin'Andriamanitra hoe alaivy ny hevitry ny teny hoe famindrapo ny sitako fa tsy fanaty latradra, sy tonga atsony marina fampanotam-bay bebaka. Tsisy ho azy zany. Na dia tohina azy ny teny hoe zay manantona tsy mba hisy laviko mihitsy, dia tsy ho azy zany, fa mbola mitoetra amin'ny fanamelotena ihany izy hoe mpanota tsy mendrika, tsy ho ahy mihitsy zany famonjena zany, tsy ho azy zany. Zany no ataon'ny devoly. Ary ndendray maso sy foazana ilay olona mandeha tenin'Andriamanitra dia manomboka miarina, manomboka manao dingana mba hanantona ny Kristy, dia averin'ny devoly eo amin'ny tantarany fahotaniny rehetrarehetra. Dia manomboka kivy izy, dia mbola ho velan'Andriamanitra ihany ve zao heliko be zao, antsoa mihitsy zany ka. Dia manomboka indray salasala ny amin'ny famonjena ilay olona, tsy mety mino mihitsy izy fa misy famelan-keloka ho azy eo amin'Andriamanitra. Mivavaka izy, mivavaka izy, mivavaka izy, mivavaka izy, raisiny amin'ny lafiratsy daholo ny ten'Andriamanitra. Raha mandeha toriteny izy manao asa manao anakapo hoe manany Abrahamo raina dia ho azy zany ozy. Raha toriana ny elo dia hoe za mihitsy zany ozy. Tsy mitady lalany voana ao amin'ilay fonja ny fahaverezana izy, fa diny devoly ao anatin'izay na ny sainy na ny masom-panahiny dia tsy mino ny asa fisoloana nataon'i Kristy. Ny sasany tafavoaka nazo famelan-keloka, fa rehefa nanomboka nianatra nandeha tao aoriana ny ovany fony, potraka, nanomboka nanadikady, resy, dia manomboka akoray ny devoly amin'izay. Ianao efa vita batisa, jerety fahotana nataonao, teny ratsy mifanamasina ianao, tsy misy famelan-keloka intsony ho anao. Dia mivavaka izany olona izany, fa mikorotana ny sainy, tebotebo ny fony, dia tsy mba manana hantoko izy fa olona vaovela heloka na dia tonga ao am-piangonana azy. Ndendray toa matsiaro ho vaovela ny helony, fa ndendray toa hitambesarany ny latsany ny faratsiana natao. So fotofoto toy izany ary mitsikefaefa izy, ary zay indrindra ny hitsanganan'ilay demoni mpiapanga andro aman'alina. Ao amin'ny boky ny fanambarana hitantsika tsara, ao amin'ny boky ny fanambarana tongoko faharoa ambin'ny folo andininy fahasivy ka hatramin'ny fahafolo, fa ny demoni dia mpiapanga ny rahalahy andro aman'alina. Mpiapanga, mpitsikely, mpanameloka, ary toy izany, zay ny asan'ny devoly. Mety
fotoana zany na dia Lotera aza dia tratran'izany zavatra zany. Rehefa nanao dikany baiboly dia avy Satana nitsangana, manao fahotana be anao Lotera, ianao tena nanota be, novanao ny tenin'Andriamanitra raha nandika ny baiboly izy. Tokony hanapohan'izany zanak'Andriamanitra rehetra ny fiampangan'ilay ratsy, fa eo indrindra no ilaina ny famelan-keloka, satria amin'ny fotoana hitsangana Satana hampanganao dia afaka miteny ianao manao hoe tsy misy fanamelohana izay rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy. Haleluya! Izy ny hampangan'olo mba fitin'Andriamanitra, Andriamanitra no manambarina azy, satria Kristy Jesosy nefa maty sy nitsangana tamin'ny maty ary mipetraka ao tany-kavanan'Andriamanitra mifona ho azy. Haleluya! Ary izay indrindra no tokony hiambenanao. Zaho miteny aminao, fenao nge ety an-dalana aty eo amin'ny fiainana araka n'Andriamanitra hoe ny olona nateraka indray. Misy teny hoe tsy manota izy, tsy mahay manota, fa eo amin'ny fianaranao mandeha tsy milaza voanio voafoy ianao dia olona feno fahendrena, dia olona feno fahalalana, dia fantatrao daholo dia hoe olona feno herim-pe. Tsia mandehana maka zaza voamenamena, fa mbola voatonga eto an-tany izy zaza mafatifaty, olona vaovao, fa tsy midika izany hoe tampalalanany amin'ny fiainana rehetra io. Zaho miteny aminao, fenao nge ety an-dalana aty eo amin'ny fiainana araka n'Andriamanitra hoe ny olona nateraka indray. Misy teny hoe tsy manota izy, tsy mahay manota, fa eo amin'ny fianaranao mandeha tsy milaza voanio voafoy ianao dia olona feno fahendrena, dia olona feno fahalalana, dia fantatrao daholo dia hoe olona feno herim-pe. Tsia mandehana maka zaza voamenamena, fa mbola voatonga eto an-tany izy zaza mafatifaty, olona vaovao, fa tsy midika izany hoe tampahalalana ny amin'ny fiainana rehetra io zaza io. Mbola hitomby io, ary eo amin'ny fianarana ny zavatra rehetra, mianatra mipetraka, mianatra mandady, mianatra mitsangana, mianatra mandeha, mianatra miteny, dia manomboka miditra eo amin'ny sehatra ny fiarahamonina, ary dia mitombo dia eo abakizy azy, eo matanora azy, mandra-patonga azy hoe lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe matotra. Takizany keo amin'ny ara-panahy. Eo indrindra indraindray ny afetian'ny devoly dia mitsangana, manakivy an'ilay zanak'Andriamanitra izay mianatra mandeha. Mahafantatra Andriamanitra ny toetranao, mahafantatra izy ny amin'izay toerana misy ianao. Jereo tsara fa nanaraka nitaon'i Jesosy nanaraka azy ry Petera, impiry moa Petera notenen'i Jesosy hoe anivoako ry Satana. Petera io tsy misaina izay an'Andriamanitra ianao. Impiry no nitenenina sy nahitsy izy ireo nandritry ny telo taona, ary nampiasain'i Jesosy mihitsy le tena hoe mandram-pivino no andeferako aminareo. Raha lasy anabavy, raha ohatra mbola tsy nitsangana ny hampanganao ny devoly, dia manomeza voninahitra an'Andriamanitra. Fa tiako mampiomana anao fa indray andro dia ho avy izy hanatona anao ka mafisalasala eo aminao, anisy ratsy ianao, hiampanganao fa ianao io dia olona toy izao sy toy izao. Fa raha mitonga izy, toera izy tamin'ny teny manao hoe zany rehetrarehetra zany dia efa voavelan'i Jesosy avokoa. Ary noho ny rano zanak'ondry tsy manana fahefana hampangah ianao. Haleluya! Dia raha Andriamanitra ny amin'izany, ka raha tia handray ilay fietian'Andriamanitra ianao, raiso ny fahazahoana antoka fa olona voavela heloka ianao. Fahafito, ny famelan-keloka dia tanjaka ny mpiazakazaka ho any an-danitra. Vesara mavesatra ny heloka. Raha mbola tsy voavela zany tsy afaka miazakazaka ianao. Ny heloko ny raty fanahy dia mahazo ny tenany ihany, ko feno faratsiny hitanana azy. Maningotra ny fahotana, manakorotana tsy ahita-piadanana, tsisy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy. Sambatra ny voavela heloka. Fa rehefa nandray famelan-keloka ianao, miala zany vesatra rehetrarehetra zany, hiazakazaka ianao fa tsy ho sasatra, andeha ianao fa tsy ho reraka, ary elatra ny akaranao tahaka ny amin'ny voromahery. Maivana ianao satria ny entany mavesatry ny fahotana sy ny frongony rehetra dia nitapahany ny fahasoavan'ny famelan-keloka,
ary indro miainy matsapa mihitsy anao hoe nentin' Jesosy reo otako navelako any vory eo no le voniny reo otako matsiaro sambatra aho afaka mandeha miazakazaka tsara ianao eo amin'ny lalan-danitra dia raha ho Andriamanitra ny amin'izany. Halleluja, halleluja. Voarainareo ve zany efatra zany? Somary mandeha maikamaika antsika fa lany fotoana. Tepika faharoa, ny vaovao mafaly ny fanjakan'Andriamanitra momba ny famelan-keloka. Any tompo ny famelan-keloka. Andriamanitra raitsika dia Andriamanitra fitiavana. Izy dia tsara, ao aminy misy famelan-keloka. Zao mitadio, vonona melany elikao izy, tia melany elikao izy. Halleluja. Tsy mivarotra an'izany aminao izy, fa tsy voavitinao zany, fa omeny ianao maimaim-pona zany. Mino fa tia amindra fo aminao Andriamanitra. Mino fa vonona melany elikao Andriamanitra, ary amin'ny tiany io ity dia vonona anao an'izany izy. Tsangana tompoko ary dia manao haleloja mafipina. Manao haleloja farindrondray. Vaovao mafaly ny fanjakan'Andriamanitra. Misy fanatsy manam-pitsarana eto, mitoeta ny fanamelon-tena mandrakariva. Zany tsy ananany finoana rehefa mivavaka. Zany mahatonga azy manakilasy ny tenany ho toy ny olona tsy mendrika azy fitahiana ao amin'Andriamanitra. Fandroany Andriamanitra vonona melany elikao, tea melany elikao rehetra. Halleluja, halleluja. Tianareo ve zany afatra? Tareo le hira hoe mamela sy manadino ny tompo. Amin'ny torohevitra ho any endra dia tena hisy zavatra mahafinaritra. Mamela sy manadino ny tompo. Sivy amby enimpolo sy dimanjato. Velo famindrapony tombo, kamiseny famelan-keloka. Ivanony mamela Jesosy sady manateno, tsy mba toy ny fanaony olo na fa mamela tanterak'izy. Raha erenao ny onena amin'ilay fonenana soa, dia tsaro fifamamela Jesosy sisy manadino ireo tana. Mamela Jesosy sady manadino, tsy mba toy ny fanaony olo na fa mamela tanterak'izy. Matetika no andrenesa na esay miteny hoe mamelana wakane, tsy aikosany anatino. Mamela Jesosy sady manadino, tsy mba toy ny fanaony olo na fa mamela tanterak'izy.
tsara tompo. Eo amin'ny tepoka manaraka ny zavatra anton-javatra misakana ny olona tsy handray ny famelan-keloka. Voalohany, ny fanamelotena be loatra manao ny tenany ho tsy mendrika ny fanjakan'Andriamanitra. Raha naman'izany ianao a miovay ianao androany. Tsy tonga iantso ny marina ny tompo fa ny mpanota mba hibebaka. Faharoa, ny fanamarina tena. Misy teny manao hoe aza marina loatra, aza endry loatra, nahoana ny sombanao ny tenanao. Toriteny toko fahafito andiny fenina ambin'ny folo. Luka toko fahavalo ambin'ny folo andiny ny fahasivy ka hatramin'ny faha 1 ambin'ny folo. Mihevitra ny tena no marina mandrakariva. Mandoka tena ho endry. Fitaky ny fanamarina tena. Ny fariseo petsara velatsy dia nanao ny tenany ho marina. Ary vokatra zany dia tsy mba nieritreritra mihitsy hitady an Jesosy. Simon fariseo dia napetrano an Jesosy tao an-tranony. Napetrano an Jesosy tao an-tranony, nomeny sakafo, fa izy tsy nibebaka. Izy tsy nitady famelan-keloka. Fa ilay vehivavy mpanota niditra tao an-trano Simon dia natsiaro tena ho mpanota dia nikoaka tao tongotry ny tompo, nakotosa ny tongotry Jesosy tamin'ny ranomasina ary nyvolondonina nasany ny tongotry ny tompo. Hoy Simon, raha malala io lehilahy io dia mpaminany izy fatany fa mpanota io vehivavy io. Jesosy dia malala tsara fi Simon dia tia mifandray amin'ny fifandraisana ara-tsosialy fa tsy mitaky le tena zava-dehibe fa tsapahatena hoe zany nanao faotana mila famelan-keloka amin'ity Jesosy ty. Alaviry ny fanamarina tena, misy fitaka ao anatin'izany. Hoy Jesosy, ho fitsarana na tonga afaka amin'izao tontolo izao. Ahiratra ny jamba fa ho jamba ny mahiratra. Zay ve zany hoy ny olona, raha milaza nareo fa jamba dia ho tsinana-keloka nareo, fa raha milaza nareo mahiratra dia tsy ho afaka amin'ny helokareo anareo. Marobe ny olona mitoetra ny fanamarina tena no ny antony marobe. Andreny koa ny devoly rehefa tsy mahavoy izy amin'ny fanamelohana ny olona dia miditra indray izy amin'ny fandokafana ny olona ka mampirisika ny olona hoe tsy misy tahaka anao, ianao ny olona marina indrindra, ianao ny tena masina be, tsy manao fahatosoana mihitsy ianao, mety daholo ny zavatra ataonao. Dia mandoka tena ho endry izy kanefa feno fitaka eo amin'ny fanahiny. Zany olona zany tsy eritreritra hitady famelan-keloka na oviana na oviana. Raha mitoroteny ny tompo mampiseho aminy hota miafiny dia atezerana ny vokany. Tezitra ny fariseo, ianareo petsara velatsy, madio velany tahaka ny fasana amin'ny lalitra fotsy ianareo. Ataonareo reto fa avelanareo reto. Tatavanareo ny moka fa atelinareo ny rameva. Ataonareo ana fandositra ny fanamelohana amin'ny dia izy manala baraka anay ianao mpampianatra raha manao an'izany. Tsy nitady famelan-keloka izy, na dia naseho aza ny fahotany, tsy nitady izy. Manamary tena izy ireo, fitaky ny fanamarina tena. Baiboly dia miteny maro ny lalana iverin'olona mahitsy nefa makany amin'ny fahaverezana. Adala zay matoko ny fony. Ny fo manana aretina tsy azo tranony, mamitaka miantra noho ny zavatra hafa rehetra. Noho izany okisika angataka mafy amin'Andriamanitra mba tsy ho namana izay mpanamary tena. Fahatelo, ireo tsy mety mibebaka. Tsy mety mibebaka. Ao amin'ny Baiboly dia misy ireo tanàna naovan'i Jesosy asa mahagaga maro, fa ny teny mafy an'izy ireo Jesosy fa tsy nety mibebaka. Betsaka ny famantarana, betsaka ny fahagagana fa tsy nety mibebaka izy ireo. Maro ny tahaka an'izany. Ny alanenina ry Jerosalema, impira ny tanombanareo tahaka ny fomba andrenako ny zanany ao ambany elany fa tsy nety anareo. Tsy nety mibebaka. Tsy nety. Zay manafina amin'ny fahotany tsy ambininy, tsotra mafoy azo maso famindrapo. Faefatra, tsy mino ny Kristy zay nataon'ny Kristy. Tiavin'Andriamanitra indrindra zao tontolo izao, neny zany latokana mba tsy very zay rehetra mino azy. Fa hanana fiainana mandrakizay amin'ny finoanan Jesosy nazahoana famelan-keloka. Raha mino ny Kristy ny olona dia misy famonjeny, fa raha tsy mino izy dia ho faty amin'ny fahotany, tsy mahazo famelan-keloka. Fahadimy, miteny ratsy ny fanamasina, manohatra ny fanamasina.
raha nanao asa lehibe ny tompo dia hoe farisa hoe lohan'ny Beelzebub anao manio le oity amin'ny dia niteny ny tompo ary nampitandrina azo famelan-keloka ny olona aminota rehetra sy ny fitenena an-dratsy rehetra na miteny manohatra ny zanak'olona azy fa tsy azo famelan-keloka zay miteny ratsy ny fanamasina na manohatra ny fanamasina mivavaha mangata amin'Andriamanitra mba tsy hanao faotana ny fanamasina ianao atao mambavaka ny olona ny fiangonana eny mpiarabelona aminao mba tsy hanao faotana ny fanamasina fa izany dia vato misakana tsy azon'ny famelan-keloka miala ny fivavahana marina raha mihemotra isika zay fanazo fahalalana tsara ny marina tsisy fanatitra noho ny atao intsony farany ny tsy famelana ny heloka ny hafa tandremo tsara eto mamela ny helokay taky namelana izay meloka taminay raha tsy mamela ny heloka reo zay nanota tamintsika isika nananatsika lena dia tsisy famelan-keloka manapaka ny tetezanay mpitany ireo mpitana valifaty ireo tsy mahay mamela ny heloka ny hafa zay nanao fatosoana teo aminy raha tsy mahay mamela ny heloka ny vadinao ianao rangahy dia izany misakana anao tsy azo famelan-keloka amin'izay ota ataonao raha tsy mahay mamela ny heloka ny nataon'ny vadinao ianao raha matoa dia izany ny olana raha tsy mahay mamela ny heloka ny ray aman-dreninao ianao rakizy dia olana izany raha tsy mahay mamela ny heloka ny rahavavinao na anankiray amin'izay mpiara-miasa aminao dia vato misakana izany isakana fitahina maro samihafa maro ny olona manana fo mafy miziriziry tsy manana fangoram-po na famelan-keloka mba amela zay diso taminy manoro-hevitra anao aho raha te ho vavela heloka ianao oko fantatrao fa ilaina ianao mitsotra ny fahotana mino ny Kristy tsy miteny ratsy ny fanamasina mamela ny heloka zay diso taminao farany toro-hevitra ho any endry anio aho dia manoro-hevitra zay tonga eto amin'ity fiangonana ity anao fifonana ho an'ny tenany halleluja hitady famelan-keloka ho an'ny tenany androany tsy mitory ilay famelan-keloka ny raisinao fony vonino aho fa famelan-keloka zay ho raisinao androany fa ny tenanao dia mahalala fa tao arinany na onjenanao dia nandeha tamin'ny lalana lavitra ianao ary ny fanena tamin'ny zavatra maro samihafa izay nandoto ny sainao nandoto ny fonao nandoto ny fananao ka natonga petipetina teo amin'ny fiainanao noho izany le famelan-keloka fonenao voaniny tsy mahazo mialokaloka amin'izay ianao todio tsara manao fitsarantena marina tao arinany na vita batisanao sy nandraisanao famonjena firy ny fahatosoana vitanao tamin'ny fotoananao vao nandray famonjena dia nanaiky ianao natao andoha fahavolon-karena ijoro fahavolombelona taizany zanako araka ny tenin'Andriamanitra lokaloka ianao nanao fanekena ianao teo anatrany tompo tanteraka sa tsy tanteraka dia tsy miteny venao fa nanota tsy miteny venao hoe nanota nanota mihitsy ianao nantainga tamin'Andriamanitra ianao nanao teny nandrobo tamin'Andriamanitra ianao nivadika tamin'ny fanekena ianao tsy marina ny fonao noho izany androany tarihany ianao anantona ny seza fiandrianan'Andriamanitra hitady famonram-po tady famelan-keloka halleluja andreve ny tompo androany olona ilavilefiny ao atongony itsotro iaiky ny tsy fambiazana iaiky ny fahalemeny iaiky ny tsy fahataterany iaiky ny tsy rampina nataony iaiky ny fanaovana raina azy mba hifono eo anatren'Andriamanitra ny amin'izany zavadiso nataonao zany raha miteny ny baiboly evoy ny tombamboraka ny fonareo tombamboraka zany ange tany efa nesany tany efa voasa tsy tany lavavolo zany fa tateorianan'izay dia tsy nisy niinona ntsony teo aminy dia aniriny zava-dratsy indray tsy ampiny hoe ny aizan'Andriamanitra indray mandeha ianao fa ny ilain'Andriamanitra miasa
asa isan'andro amin'ny fonao. Zany no miaro anao mba tsy ho kristianina ranofo. Zany no miaro anao mba ho kristianina velona ra-panahy. Marobe ankehitriny ny kristianina ranofo. Marobe ankehitriny ny kristianina tsy manana ny toetra n'Andriamanitra ao amin'ny fiainany. Mambra amin'ny fiangonana izy ireo. Mora dia mora ny miditra mambra amin'ny fiangonana. Fomba fiangonana, didim-piangonana. Bebaka atao batisa araka ny fomba ny fiangonana. Dia amin'ny anarandray sy zanaka tafiditra ianao, zaraina karatra mavo, mpandray ianao, mandray fanasan-tompo. Dia hoy ny olona vita ny antoko. Voavonjy halleluja. Voavela ny eloko. Fa jereo ny toetra. Jereo ny toetra. Inona ny teneniny? Inona ny sainy? Ahoana ny fitondran-tenany? Ahoana? Inona ny fo misy eo aminy? Inona ny fo misy eo aminy? Manana le vo avy amin'Andriamanitra ve izy? Maro ny tsy manana vo avy amin'Andriamanitra. Rahalahy sy anabavy, fotoana ity hitarian'ny fanamasina anao, ianao ilay teny terim-piandohany, anio ny fanamasina ty taona atsika, anao fonana ho an'ny tenatsika, anao fonana ho an'ny ankonana, anao fonana ho an'ny fiangonana, anao fonana ho an'ny firenena. Halleluja. Mila manao an'izany ianao. Olombelona ianao. Eo foana ilay maha olombelona anao. Mety ho diso anao, mety ho reraka ianao, mety ho lavo ianao, mety manana an'ilay hafanam-podisterana ianao, mety mieritreritra zavatra tsy marina ianao, mety mieritreritra zavatra toponao marina fa tsy marina. Halleluja. Eli dia nieritreritra fa ilay vehivavy nivavaka io dia mamo. Faotany Ely zany. Ny tsara arak'izay hitany masony sy ny tombatomba ny eritreriny. Manameloka na dia zavatra tsy fantatra azy. Marobe no manao faotana toy izany eo amin'ny fiainany. Misain-dratsy, mieritreri-dratsy. Faotany farseo. Nahoana nareo mieritreri-dratsy ao amponareo? Tsy faotany fijangajanganana fanompo-tsampy zany, fa faotana ao anatin'ny eritreritra. Dia tomponao zany, izay indrindra ny tenenana hoe aoka isika angataka famelan-kery. Olany reny, famarinanao takalamba misy dra, manafotona amin'ny teny maro isika. Hoy voalaza ny soratra masina, jereo tsara zany, aoka ianao ay lavolefina androany. Davida nanao fahadisoana nanisany Israely, nampiakatra ny fiaran'i Jehova, tsy araka ny didy, be dia be izany. Fiangonana ao bokin'ny Apokalipsy, mitory fibebahana teo amin'ny fiangonam-pivoazana Kristy. Satria misy olona mila famelan-keloka ao. Mambra mpiangona ao, misy olona mila famelan-keloka ao. Rahalahy sy anabavy, ny olombavonjy afaka tamin'ny ota, kanefa zadiny. Fandrendray ianao dia tonga eo amin'ilay sampanan-dalana hoe everiko mety. Nataoko fa everiko mety. Tonga eo amin'ilay hoe zahay nitakatra ny saiko. Davida tsy nanao faotana volontaire raha nanisany Israely, raha nampiakatra ny fiaran'i Jehova tamin'ny sarety vaovao, fa taony tsy fahafantarany, tsy takatra ny sainy. Marobe ny takan'izany. Ahoana ary ny fanonerana, anafahana ao anatin'ny fitaka ny devoly, fibebahana, fangatana famindram-po ary fangatadiavana hoe tompo mamindra-fo aminy. Impiry moanao ny enti-po, impiry moanao ny obava, impiry moanao hoe tena tsy nety ny teneniko iny.
zavatra mety mahazo reny rehetrarehetra ireny dia tokony ampieketsika hoe mila manao fonana lavo mipito ny marina nefa tafarina ihany aza mifalo fahavaloko na lavo aza dia mbola iarina ihany tsy maintsy tadiavinao ny famelan-keloka isaky ny manao fahatosoana ianao tsy mila miandry an'izany mitambatra be ianao fa isaky ny manao fahatosoana raha nandahan Jesosy intelo Petera dia nila ny bebaka taman-dranomaso izy ary zany ny fomba nananganan'Andriamanitra azy Judas niaiky fananota fa tsy nisy fibebahana meloka namadika raha marina fa izy tsy nibebaka izy tsy nanao fonana izy tsy nangataka fanavaozana izy tsy nangataka fananganana Davida nangataka hoe taminao na avozo fanamarina ataonao aza manariary aleo natrenao aza manaisitra ny fananao masona anao anio tarihany ianao hitady famelan-keloka vavaka mitenena hoe mamelany heloka Jesosy eo tamin'izao aho dia nanao an'izao 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 diso tamin'ny didinao aho tsy marina tamin'ny fankatoavana ny didinao tiavana namanao taka ny tenanao na fitiavana anao amin'ny fo manontolo raha mba mety mantsy ianao androany isy zavatra iaiso tao amponao isy zavatra lay aizina zay nanimba ny fiainam-bavakao ka natonga ny fanaratsy nanaloka anao iala zany androany amin'ny anaran'i Jesosy raha misy fitsorana eo amin'ny tenao raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako ho avy eny eriteny hivavaka hitady ny tavako iala amin'ny ratsy fanaony dia iainao ny an-danitra aho amelany heliny ary anasitrana ny tany dia raha Andriamanitra ny amin'izany halleluja halleluja famelan-keloka ho an'ny fiangonana dia reo tsara amin'ny tantara faharoa tamin'ny andron'ny Ezekia nisy ny fitandremana ny Paska misy ireo tsy nanadio ny tenany tsy nanamasina ny tenany nefa nihinana ny fihinana amin'ny Paska Ezekia dia hoe Jehovah tsara ho mamelany heliny ary noho ny vavaka fangatam-pamelan-keloka ho amin'ny fiangonana dia niaino Andriamanitra ary zany nitondra fanasitranana Mosesy lay mpitarika tao amin'ny Israely nanana olana teo fitariana izy ireo ny fotany Israely iny tsy fotany jetlisa fotany mpino ny akabiazany izay nentina nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta ny akabiazany tsy hitrak'Andriamanitra monomonona na metsiny na nohatra ny layaty be dia be zany ny zavatra fotany ireo monomonona tao andainy fa i Mosesy nanao ambola kely volamena sy fanompoatsampony sasany taditarika azy iverina any Egypta ny sasany Mosesy mijoro tao amin'ny banky mamelany heloka ty fireneny ty aza tao heliny ene izao Andriamanitra mamindra fo sy miantra ianao ankehitriny fotoana izao anaovanao vavaka fifonana ho an'ny tenanao ianao iray mpianakaviana tsy eo ambany masonao ve ny fahatosoany zanakao Joba ny fona ho an'ny zanany fa nyrao dia nandahan'Andriamanitra tao am-pony reny ianao izay mpitandrina ny fiangonana miariary eo masonao ny fahalemen'ny olon'ondro tandremanao tsy mandoko fofolonkarena ny sasany manao tsinitsinina fivoriam-bavaka ny sasany be resaka be ny sasany teniteny foana ny sasany be dia be fahotany ny andro farany fahotany andro farany ary ny rehetra tokony hianatra hoe lay paikady ny devoly melono ny fiverenan'i Jesosy eny amin'ny raha fotoana izao tokony hijorontsika amin'ny banka anaovana fifonana raha mety ianao efa vonina Jesosy halleluja vonina izy halleluja manaova fifonana ampiko ny hafa azy famelan-keloka amin'Andriamanitra tario izy bebaka tario izy vavaka mivavaho azy koa ianao mba manginy fanahy masina azy dia raha ho Andriamanitra
Ezekela 2:17 tady olona aho ijoro amin'ny banga ifona ho an'ny tany. Tsy andravako azy. Tady olona eto Madagasikara Andriamanitra ifona ho an'ny Madagasikara. Halleluja. Dia raha ho Andriamanitra ny amin'izany kanefa tsy afaka manao any afitsika fa mila manao any tenantsika aloha, mila manao any fiangonana, ary efa vitsika izany dia hanao an'izany ho any firenena isika. Dia Andriamanitra andefa sekoro, andefa ny heriny aniraka ny fahasoavany indray ka matotra ny devoly sy ny fanahy ny fandravahany, fa na mitondra fikorontanana dia mitondra fandriampahalemana mba hiadana indray firenena. Halleluja. Dia raha Andriamanitra ny amin'izany, fa za dia miteny aminao, mitehiriza vatsy ho anao mba natrenao ny fotoan-tsarotra. Za dia miteny aminao fa ny devoly mandefa zavatra ampisavitaka ny sainao mba tsy hifantohanao amin'ny fifoaza. Zay talin'ny Satana, zay petsy ny devoly zany. Fa amin'ity anio ity, oaka isika hiratra, velarina foana ny fandika hitany vorona. Ndao isika androso ankalaza an'Andriamanitra ary hitodika eo amin'Andriamanitra mpamindra fo, hiantra ary dia hisy herin'Andriamanitra hitonga fananganana indray. Misy efa potraka tao ao, kivy tsy mahavavaka intsony, maloto ny fony, maloto ny sainy, maloto ny eritreriny, mizehatra ny fahatezerana ao aminy, manontany ny tena mety fezofehitra ny fahatezerana ao zao. Tamin'ny Jona, hoy Jona, nety-po, tsy manana faripo, mety na dia traminy zao aza, mety ny fehitra ny atezerako. Dia ndray olona tsy afaka mikontrôle ny tena intsony, fa every ny fihetseham-pony, fahatezerana teo akasitranana, mamitaka ny fo, atala zay matokony fony. Fa raha te handray famanginy ianao, tsisy fitaka aminao, androany ampiny rany Jesosy tsy hanadio anao. Halleluja. Lalana iray no nidiran'ny devoly, fa lalana fitonandosorany voaka miala ao amin'ny tenan'i Kristy. Lalana iray no nidirany, fa lalana fitonandosorany miala ao amin'ny vatan-tenan'i Kristy, dia ny fiangonan'Andriamanitra. Satria misy hery ao amin'ny rano Jesosy, misy hery ao amin'ny famonjena. Tiako mba hitsangana ianareo tompoko azafady. Etsika dia hanao an'ilay hira hoe nahafoy ilay fonenatsoa. Andramo a dia isy fiadanana ho an'ny tsiraray avy amin'ity anio ty. Tena marina ny lazaiko anareo. Tena marina ny lazaiko anareo. Misy tonga eto tsy ao mihitsy, tsy ao mihitsy, tsy ao. Misy tanany devoly miazona azy. Fa androany manomboka mivavaka ianao, na mivavaka ataonao azy tsy miakatra, mivavaka. Jesosy io. Tsisy toiny. Tsy miakatra, tsy miakatra, fa ho afaka izany fatorana zany amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy io mandrafo amiko, fona aminao aho, vonjeo aho, afao aho, miafiatanana aho, pahirezo aho, miafo vaovao, miafijery vaovao, miaina vaovao, voazo indray, ampahirezo indray, atsangano indray, dia mangy anao ny herin'Andriamanitra. Tiako ny anompo anao. Raiky ambin'ny folo amby zato. Jereo ao anatin'izany fiderana izany ny tompo, tadiavo ao anatin'izany izy.
fantaro ao anatin'izany izy. Iona mitompo ao anatin'izany iray izany ianao. Fanamasina anampy antsika androany.
Samy mivavaka amin'izao fotoana izao. Sandrato ny tananao, ngeo ny fifonanao, tadiavo ny famelan-keloka. Takio ny rano Jesosy ho afafin'Andriamanitra ao amin'ny fiainanao, ikorina ao amin'ny sainao, ao amin'ny fonao. Takio ny fanamasina, miafy ny fanamasina, anampianao, ngeo ny vavakao, ho sitana ny aretim-ponao, ho sitana ny asiam-poranao, hiala ny fikorotana-tsaina mahazo anao, ny fanapany maizina tsy hanapaka ny fiainanao, ho mpandesanao amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Hiala ny famaimainana mahazo anao, fiadanan'Andriamanitra hidina eo aminao, ngao ny fivavakao, tian'Andriamanitra ho tahiny anao, tian'Andriamanitra ho mpandesy anao. Androany dia tena any fitahina lehibe ho anao. Halleluja.
samy mivavaka amanao fifonana, mifinao any akonanao, mifinao any ray mpiray fiangonana aminao, mifinao amin'ny mpiarabelona aminao. Okanao an'izany isika idina ny famindram-po avy amin'Andriamanitra, amanginy tompo indray ny firenetsika. Dimy amby sivifolo sy fitonjato. Jesosy io, Jesosy io. Mitsoina ao anatin'izany ny mpandray efanatitra. Kristi ilay fantsakana. Dimy amby sivifolo sy telonjato. Hallelujah.
fahatelo ampity afatanana ary amin'ny anaran'i Jesosy. Mioby mafy ira fahatelo. Ny rano zanak'ondry. Raha hoe tsapanao ve ny fanatrehan'ny tompo androany? Tsapanao ve fa hitanao tao amin'ny toroteny izy? Tsapanao fa niona tamin'ny rafiderana koa ianao? Tero mafy ary ny tompo e. Alleluia. Mbola misy afatra mbola zainy ray aman-dreny amintsika. Fiadanana aneo anareo. Tsy manana zavatra ambara fa tsy zay ihany a. Fiadanana aneo anareo. Mangavy anareo mba hitsangana tompoko. Dia tia mba hitanareo mitsikitsika milonisy rahantsika eto. Lasa be ny fotoana mamondrafo amiko kanefa dia tazomina teo amin'ny fanatrehan'ny tompo. Mifalia ao amin'ny Jesosy. Ny fanahinao atsipazo aminy fa izy ianao. Ny entanao apetrao aminy fa izy anaiky hitondran'izany. Fa ianao dia mandihana miaraka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Nandratanatsika hivavaka. Raha eo misotro anao na amin'ny fivoriana mahafinaritra. Ny amin'reto vahoakanao reto. Aoka ny fiadanana nampanantenanao napakapon'izy ireo. Andeha miaraka amin'ny hira izy. Andeha miaraka amin'ny fombiazana sy fandresena. Raha koa fiamrahanao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tahinina reo tompoko.
toerana dia eo mahazatra ihany section 8